Fahombiazana no azo amezana ilay hetsika soirée James Bond no tanterahana ny 2020 sy ny 2020 ny volana novambra lasa teto amin'ny Café de la Gare. Hetsika izay natao hitadiavam-bola natao anarenana ny EPP Tsivandry ity hetsika ity. 57 ireo olona namaly ny antso nandritry ny soirée James Bond. Raha ny fanamariana izay noety ny mpikarakara avy eo amin'ny Lingoria Event tany maraina teo amin'ny fobe toeran'ny Parabole Madagascar Akondrano izay mpanohana ofisialy ny hetsika raha teo. Dia tena nafinaritra satria namaly ny fanasana daholo ny olona rehetrarehetra dia afapo ihany amin'ny décoration nataonay thématique James Bond na ny sakafo présenté Monsieur Frédéric Simonin tonga spécialement pour l'occasion dia ny show Diamond sy diverses animations nitondra izy tamin'io roaly. Ny toizana zany dia tsy hijanona eo zany. Rotary Banque Mairie de la Commune souhaiterait bien entendu zany hanohany zavatra afaka hoe mety zavatra no ataony zareo fa mety hoe tsy hanotriny intsony fa mbola ho feno action mba ho karakaraina mba hoe toizana le recherche le levée de fonds. Ity fotoana ity dia natao mba hitondrana teny fisaorana ho an'ireo rehetra izay namaly ny antso sy tonga nanotrina ary ireo orinasa maro izay niara-niasa tamin'ny mpikarakara. Nisy ny lalao maro toy ny jeu quiz ary anisan'ny loka mety ho azon'ireo tsara vitana ny abonnement heritaona avy amin'ny Parabole Madagascar. Ao ihany koa ny sidina tanam-paritana avy amin'ny orinasa fitaterana anabakabaka Air Madagascar sy ny sidina eto an-toerana. Ny maraina teo moa no natolotr'ireo orinasa mpiara-miasa amin'ireo mpikarakara ny loka ary ny tolakandro teo no voatondro anaovana ny fisariana ny tsara vintana. Ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny loka dia atao tsy ho ela mandritry ny vernissage ny seho an-tsary n'ireo fotoana niainana tao anatin'ny soirée James Bond izany ka mbola hitondrana fisaorana ho an'ny rehetra tonga sy ireo mpiara-miasa rehetra izany hetsika izany.